About the thorns. Dia resaka misimisy kokoa momba ilay tsilo indray isika zao. And the typical responses that we have in a fallen world. Ary ireo karazana fihetsika izay asitrisika ny tontolo lavo misy atsika. We talked about the heat. Ny resaka momba ny haintany isika. We'll talk about the thorns right now. Dia ilay tsilo indray no jerevantsika ankehitriny. And of course they reflect the way that we normally respond. Dia araka ilay nesako anareo hoe ireo le fihetsika voajanahary asitritsika ny tontolo misy antsika na ny trangan-javatra. Our hearts are bent towards selfishness. Ny fotsika dia efa voakezan'ny fitiavan-tena. So we have to learn how to respond in a godly way. Dia mila mianatra isika ny manefetsika misy fankatoavana n'Andriamanitra. If we look at Ephesians 4, raha sokafanareo ny baibolinareo amin'ny Efesiana toko fahaefatra 17 to 24. Efesiana toko fahaefatra andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. You go ahead and read that, please. Okay, yeah. 17 to 24. Dia zao mivakiny hoe koa izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny tompo ny mba tsy handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny antilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy fa efa tonga maizinsaina sy olonko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalany izay ao anatiny noho ny amafin'ny fony. Dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fizangajangana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fitiavam-boly fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy mba hialanareo ny toetra mahaolona taloha anareo araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahy nisanareo ary mba ho tafinareo ny toetra mahaolom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. We can see that our normal responses are rooted in our wrong thinking. Afaka hitantsika hoe ilay fihetsika ataontsika hoe voajanahary asitritsika zany dia ny fototr'ilay izy dia avy amin'ny any anatintsika any. In verse 17, Paul talks about the futility of their minds. Dia eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo i Paul dia miresaka ny momba le fahafoanan'ny sainy. And then in verse 22, he talks about the deceitful desires. Dia eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo indray izy miresaka momba le filandratsy mamitaka. So our wrong thinking leads to wrong behavior. Ka ilay fisainana ratsy aty anatintsika zany mahatonga fihetsika ratsy asitritsika aty ivelany. And our desires manifest themselves in the way that we respond. Ary ny filandratsika dia miseho amin'ny alalan'ny fihetsika izay avoakantsika. Examples of thorn responses. Reto misy karazana ohatra ny amin'ny hoe tsilo zany asitrin'ny olona. Paul talks about giving into impurity. Resahan'ny Paul momba ny hoe fanarahana-po amin'ny fahalotona. When there's pressure or heat going on, so people run to impure things like pornography. Rehefa misy haintany miatra, rehefa misy hoe fahaterena dia ny sasany dia misy ny karazan'olona sasany mitsoaka manardia mandeha mijery ohatra hoe pornographie ohatra. Or all kinds of sexual immorality. Na karazana fitsangetsangana. Or we lie to get ourselves out of circumstances. Na mandainga koa tsika indraindray rehefa tiatsika hamoaka ny tenantsika amina hoe katerena, latsaka katerena tsika dia mandainga tsika mba tafavoakantsika amin'izany. Or we get angry because that's a good way to control people, is to be angry. Na ihany koa dia fahatezerana no asitritsika ny olona satria fomba anankiray izay eritreretintsika hoe afaka hifehezantsika ny hafa ilay tsika tezitra mivatravatra iny. They don't want to be angry, so they'll do what I want them to do. Ho tezitra dia amin'izay ady manao izay zavatra teneniko ny olona. Or stealing. Na ihany koa mangalatra. Or unwholesome communication. Or what? Unwholesome communication. Unwholesome. Poor, bad, evil communication. Na hoe tsy mahay mifandray amin'ny olona fa misy fifanjanana anatin'ny fomba fifandraisako aman'olona. We slander, we curse, we insult.
Miteny foantsika, mitendrasy, manopa, manozona. Or if you go down to verse 31 and 32, the fighting, the slander. Raha ohatra ka toizanareo any amin'ny andiny faharaiky amby telopolo sy faharoa amby telopolo dia miresaka mihitsy ny Paul amin'ny resaka hoe fahalolopo ny fahavinirana And unforgiveness. sy ny tsy famelan-keloka. More examples of sinful responses. Misy ohatra fanampiny reto ny amin'ny hoe karazana tsilo sitritsika. As we get the sinful responses that come from an impure heart. Rehefa miresaka momba ny hoe fihetsika feno fahotana izay avy amina tsy hoe fo maloto isika. All those things we read about here in Ephesians 4 come from the heart. Ireto zavatra rehetra vakitsika eto amin'ny Efesiana 4 ireto dia avy amina fo maloto. You want to read that, Mark 7? Vakitsika ny hoe fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-drasy dia ny fitsangajangana, ny halatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny fitsetsetsona, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zavatra tsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Jesus talking about all the evil things that come out of our heart. Dia eto Jesosy Kristy dia miresaka momba hoe karazana zavatra ratsy rehetra mivoaka avy amin'ny fotsika. And when counseling, I often bring people to these verses. Za matetika rehefa mamety hevitra dia matetika entiko mijery an'io andin-tsoratra masina io ny olona. To help them see the problem's not the problem. Mba hitaniry zareo hoe tsy ny olana no olana fa. Yeah. They need to see that the heart is the problem. Mila azon'iry zareo tsara hoe ny fo no olana. And they need to see that Scripture says that. Dia hitany eo amin'ity hoe ny soratra masina tena milaza mazava izany. But as we have come to know Christ, fa araky ny hoe nahafantaritsika an Jesosy Kristy, as we have been changed, araky ny hoe nanovany antsika, we're made to live differently. dia nataony hiaina fiainam-baovao ihany koa isika. Again, as we continue in Ephesians chapter 4, Raha toizantsika ny Efesiana 4 says we're not to walk in the way of the Gentiles, dia natsona itsika tsy handeha araka ny fandehan'ny jantilisa intsony, which is the old thorny responses. satria izany lay fihetsika feno fahotana taloha. So what do we say the problem is? Ka inona zany lazatsika fa olana eto? Other people. Dia ny olona hafa indray lazatsika fa olana. No, of course I didn't act right, but it was because of them. They started it. Mazava ho azy fa tsy nety le zavatra nataoko teo fa noho ny aminy nahatonga nanao an'izany. If he hadn't treated me that way, then I would have been nice. Raha tsy zany nanaovany ahy dia tsy tokony dia tsy zany zavatra nataoko. So how do we fix it? Dia ahoana ny fomba hamahana an'izany olana zany? We just start new relationships. Dia mamboly karazana fifandraisana amin'ny olo-kafa indray isika. Maybe I'll leave my church and go to a different church. Ohatra hoe miala amin'ny fiangonana nisy ahy dia akany amina fiangonana vaovao hafa. Divorce my wife and get a new wife. Saraka amin'ny vadiko dia manambady vehivavy hafa. Because obviously she's the problem. Satria izy ny olana. The other person's the problem, so I'm going to get rid of the other person somehow and find new relationships. Le olona anankiray no olana dia ariko an'iny aho dia mitady olona hafa hifandraisana dia amin'izay aho milamina. Or the problem may be my family. Na mety koa ny fianakaviako mihitsy no olana. I get angry because I grew up in that kind of family. Mora tezitra satria ohatran'izao ny ankonana lehibe ahy. You would have a hard time too if you knew what my family was like. Tena sahirana ianao raha ohatra ka ianao nahalala hoe karazana ankonana inona no ny aviako. Now, family does influence. Tena marina fa hoe ny ankonana izay ny avianao dia misy fiantraikany amin'ny toetranao. But it doesn't determine how I act. Fa tsy izany tokony mametra ny zavatra ataonao. So I can realize, yes, I did learn to act that way. That is how I learned to respond. Dia tena marina hoe tahaka izao sy tahaka izao ny fomba nianarako hoe inona no asetra rehefa toto zavatra iray aho. But as Paul writes here, I need to put off my former ways. Fa ny zavatra tenenin'ny Paoly atsika eto dia hoe tokony hoe esoritsika izay toetra taloha izay. The solution there is I find a new family. Ny karazana vahaolana anankiray hafa indray koa dia hoe mitady ankonana vaovao. Obviously a much more stable and kind family.
raha ny tena tokony izy tokony hoe ankonana ny tena hoe mifototra tsara sy maharo-po kokoa ilay fianakaviana. So young people oftentimes get in gangs because there's a sense of belonging. Fa raha ohatra ny tanora manokana zao dia matetika dia lasa tafiditra anatina hoe gang ry zareo satria ao mahatsapa manana hoe zafady fa ataoko amin'ny teny frantsay izy ity manana sentiment d'appartenance ry zareo. Or somehow, instead of my family, I'll find new relationships that I find a real belonging to. Na amin'ny fomba hafa zany tena hoe manana karazana fifandraisana zay mahatsapa izy ireo hoe matanjaka sy mafy kokoa noho ny amin'izay fifandraisana hitany amin'ny ankonana ny aviany. The problem is suffering. Ny olana eto dia fijaliana. I've been traumatized by this event. Nisy tranga izay nampijaly ahy. I've never been the same since. Tena olo-kafa tanteraka nanomboka tamin'izay tranga ny zavatra izay. So I can't help thinking this way. Dia ny fomba fisainako efa lasa ohatran'izao noho izay zavatra izay. Now again, if someone has suffered greatly, we want to be compassionate. Dia averika ny raha ohatra ka misy olona tena fantatritsika hoe sedra zavatra mafy nijaly izy dia tena tokony mahatsiaro voakasika izany mihitsy isika. Suffering does affect people. Satria ny fijaliana dia tena misy fiantraikany amin'ny fiainan'olona. But it doesn't determine how we act. Fa tsy tokony izany anefa no ametra sy ametraka hoe inona no tokony fihetsikitsika sy toetratsika. And oftentimes with people who have suffered greatly, dia matetika ny olona zay tena hoe nijaly mafy tamin'ny fiainana. As we want to teach truth, we have to determine what is the heart issue. Araka ny hoe tiatsika te hampianatra ny famarinan'ny baiboly aminy tsika dia tokony iezantsika fantarina hoe aiza ho aiza le olany fo ao anatin'ilay zavatra andalovana. I was abused by men, so I'd never trust a man again. Ohatra hoe nisinan'olana tambola kely dia lasa tsy mahatoky lehilahy intsony le vehivavy rehefa mialehibe ohatra. I have a terrible car accident, so I'll never drive a car again. Efa voana accident-na tomobila dia tsy te hitondra tomobila intsony. I've had 2 divorces because of an unfaithful husband. Efa nisara-bady indroa satria ny vadiko teo aloha nijangajanga tamiko. So I'll never trust him again. Ka tsy hatoky lehilahy intsony aho. So those things really do affect us. Tena marina fa hoe reny karazany zavatra miatra amintsika reny tena misy fiantraikany amintsika. And we need to learn biblical truth for our present. Fa mila isika mianatra ny famarinan'ny baiboly mba hiainantsika ny ankehitriny. And how God redeems the past and makes it something we can use in the future. Ary hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'Andriamanitra manavitra ny lasantsika ary ampiasaina izany mba hanampy antsika hanefa antsika ho amin'ny ho avy. What's the solution? Inona no vahaolana? Usually escape. Matetika ny olona dia mitsoka. I'll escape through drugs or alcohol. Karazana fitsoahana ataony ohatra misotro toaka, midoroka zava-mahadomelina. Through promiscuous sex. That means I have sex all the time with anybody. Na hoe mandeha mizangazanga manao firaisana ranofo any amin'izay ahitany zany. So some type of escape. Na karazana fitsoahana avokoa ireny. And the problem could be circumstances. Mety ihany koa mety hoe ny zava-mitranga. This traffic is terrible. Tena be embouteillage be ohatra. I can't help but get angry. Tena tezitra fa be loatra le embouteillage. That driver cut me off. Nitapahan'le banda anankiray teo My boss is terrible. He makes me angry. Mandreraka be ny patronko any am-piasana izy mihitsy mampatezitra ahy. Or I was tired. You caught me at a low point. Na hoe tena hoe fizana be dia ohatr'izay ny zavatra nataoko. So I didn't mean to say those rude and ugly things that I said. Tsy tena hoe izay zavatra mandreraka zay no tiana loko ny vavako fa voategniko le izy. You're gonna say, well, the words came out of your heart. Fa afaka tenenao izy le zavatra taponao mihitsy no navoakanao ka. What's the solution to my circumstances? Inona ihany koa mety ho vahaolana amin'ny zava-mitranga amin'ny fiainako. I'm just going to come home and again I'm going to escape with television or video game. Tonga fotsiny dia mipetraka fotsiny dia mijery télé milalao jeu. I'm going to avoid all my responsibilities and just not think of anything. Dia hitsoahako daholo dia tsy hamanandraikitra rehetrarehetra dia tsy mieritreritra zavatra hafa intsony. As I said earlier, I worked in the office all day long.
Araka le ohatra nyresiko tamin'ny marina teo za tena efa niasa borao nandrisy ny andro tontolo. And all you did was care for 10 children at home. Fa ianao vadiko dia nitaiza zaza folo fotsiny nataonao tato an-trano. Obviously, I had it so hard, so I'm going to escape. Za tena nijaly loatra tamin'ny androany dia aleo aloha za mba hiala sasatra kely. Again, instead of meeting my responsibilities. Fa tsy manao izay andraikitra tokony ataoko ao tokantranoko. Unmet needs. Unmet needs is a problem. Na ihany koa misy hoe zavatra hoe tsy ampy na hoe filana tsy tanteraka. I was not loved as a child. Za dia tsy mba nisy nity tamin'ny mbola kely. So my bank is empty. I'm always living in a deficit. I need love poured into me. Dia tahaka ny hoe amin'ny zavatra tsy ampy foana aty anatiko aty dia mila fenona trano izy mila fenona fitiavana foana. And I'll go back to saying, yes, that's influential. Dia ao averiko foana milaza hoe tena misy fiantraikany izay. But it's not determinative. Fa tsy izany no tokony mamesa anao. What's the solution there? Inona indray ny vahaolana hafa koa eto? I'll make sure people are always meeting my needs and serving my needs. Tereko ny olona hanome anazy zavatra tadiaviko, tereko ny olona hameno izay panga aty amiko. And if you're not paying attention to me, if you're not doing everything for me, then I'm going to make sure that changes somehow. Dia raha ohatra ka tsy mifantoka amiko ray manontolo ianao sy ny sainao ray manontolo dia ho ataoko mihitsy izay azoako izay tadiaviko any aminao. Or it might be simply something physical. Na ihany koa mety hoe zavatra miatra amin'ny vatako ohatra. I didn't sleep well last night, so that's why I got angry and was ugly to you. Sy natory tsara tamin'ny ala dia izay mahatonga na somary kizintinjitina sy mila vaniny aminao. The body can't make you sin. Zao ny vatana tsy afaka maneranao hanota. It can be difficult sometimes because you haven't slept or you haven't eaten. Marina fa hoe mety sahirana ianao rehefa hoe tsy ampy torimaso na tsy mbola nisakafo ohatra. But the body can't make you sin. Fa tsy ny vatanao mihitsy no mampanota anao. So what's the solution? Ka inona koa no mety ho vahaolana? Get more sleep, change your diet, get exercise. Matory misimisy kokoa, manao régime, mikotrakotrana. Now, are those things good to do? Tsara ve manao ireo zavatra ireo? Yeah, we should sleep and we should diet, we should exercise. Tena tsara ireo zavatra ireo ka tokony matory misimisy kokoa sika tsara ho antsika mikotrana, misakafo tsara. But that's not the heart of the problem. Fa tsy izany anefa no fototry ny olana. The heart of the problem is I had some kind of selfish idol that you tried to tip over. Ny fototry ny olana dia ato am-poko ato dia misy karazana sampy izay hoe tadiavinao oelingelenina. Again, as we continue to go through Ephesians, raha toizantsika famakiantsika ny amin'ny Efesana toko fahaefatra, we are to live for Christ. Dia natsoiny tenin'Andriamanitra tsika hiaina ho an'i Kristy. Verses 17 through 32 ny ao amin'ny 17 ka hatramin'ny faharoa amby 30 talks about the things that we should put off and the things we should put in their place. Dia miresaka momba ny zavatra tokony esorintsika ary ny zavatra tokony ho tafitsika. That I should stop stealing. Tokony mijanona tsy mangalatra intsony aho. But we say, when is a thief no longer a thief? Raha oviana ny mpangalatra no tsy mpangalatra intsony. Not just when he stops stealing, tsy hoe rehefa mitsahatra tsy mangalatra intsony izy, but when he earns something and becomes generous. Fa rehefa miasa izy mba azahoany zavatra ary manome izany ho an'ny hafa. But as we go through this section of Ephesians, dia rehefa toizantsika ny famakiana ny ampahany amin'ny Efesiana io, we don't just stop doing something. dia ny zavatra atao dia tsy hoe manajanona manao zavatra anankiray fotsiny. We replace it with something that glorifies God. Fa solotsika zavatra anankiray izay manome voninahitra an'Andriamanitra. The section on spiritual warfare comes right after this. Dia ny ampahany miresaka ny amin'ny hoe fifandirana ara-panahy dia voaresahan'i Paoly ao aoriana kely io. Right after this section about putting on the new life. Aoriana kely ny hoe antsony tenin'Andriamanitra hoe mitafy toetra vaovao io. So we can expect the devil to try to stir up the old man. Sika eritreretina mihitsy hoe betsaka ny zavatra ezaka iny hamoha an'ilay olona taloha. Perhaps stir up that sinful thinking about I deserve this, that person's horrible. Ohatra hoe mampitsikafina an'ilay eritreritra hoe ty olona ty mahatsiravina zao ny zavatra tokony ahazoko. But the scripture tells us to resist the devil and he will flee.
fa ny soratra masina no tena antsika hoe tokony hanohitra ny devolintsika dia hialantsika izy. Tells us to obey. Ny soratra masina tena antsika hoe tokony hankatoy isika. So again, thinking, what are your thorns? Dia eritrereto raha hoe inona ny tsilo eo amin'ny fiainanao. How are you acting sinfully towards your heat? Inona no fihetsika feno fahotana asetrinao ny haintany lalovanao. Anything from being lazy to harsh words. Mety hoe miainga avy amin'ny resaka hoe akamoana fotsiny zany dia mivoaka avy eo amin'ny resaka hoe teny tsy mendrika. Or even internal judgmental spirit. Na hoe eritreritra any anatinao any mitsaratsara. Where do your actions and responses fail to demonstrate good fruit? Taiza ho aiza no latsaka ianao tamin'ny hoe fanehoana fihetsika feno fankatoavana zany hoe le vokatra zany. And as I mentioned earlier, that's going to be one of your projects for growth. Araka ny lazaiko taminareo tamin'ny maraina dia anisany tetikasa fitombona ho anareo zany. Most of us have more than one source of heat. Ny ankamaroantsika dia manana haintany mihoatra ny iray. So you can choose one as you work through the diagram. Dia afaka misafidy anankiray nareo amenonareo le kisarisary misy le hazo anankitelo iny. In your current situation or relationships, how are you responding sinfully? Anatin'ny zava-mitranga aminao amin'izao sy amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa ahoana ny fihetsika feno fahotana izay asetrinao. What kind of consequences are you experiencing from your thorny responses? Dia inona no voka-dratsin'ny tsilo izay asehonao? Where is it that you've just backed off and instead of pursuing Christ in your response? Taiza hoe ianao no niemitra fa tsy niezaka nikatsaka izay manome voninahitra an' Jesosy Kristy tamin'ny fihetsika nasetrinao? Or when have you given in to anger or envy? Taiza hoe ianao no lava lasa tezitra na lasa nitsiriritra zavatra? Have you backed out of church or family and quit doing what God says is good? Niemitra ve ianao tsy nirosotsony tamin'ny fianam-piangonana, tsy nirosotsony tamin'ny fianam-pianakavianao dia and what did you say? And you stopped doing good, just backed out. Dia najanonao ny fiezahanao hoe hanao izay soa. Have you spoken unkindly to people? Teny tamin'ny tsy nanana famoram-panahy ianao tamin'ny fomba firesahanao tamin'ny olo-kafa? Have you gossiped or slandered someone? Nifosa olona ve ianao na nanana lolo-po tamin'ny olo-kafa? Where have you blamed others? Taiza hoe ianao no lasa nanome tsiny ny hafa? Have you accused God with wrongdoing? Efa nanome tsiny an'Andriamanitra ve ianao no fihetsika ratsy nanananao? Are you dealing with your feeling by doing unhealthy things? Ny fomba izay atrehanao ny fihetseponao ve dia amin'ny alalan'ny fanaovana zavatra tsy mety? Whether it be eating, watching television, Ohatra hoe misakafo be, mijery télé, simply escaping somehow. Raha tsorina dia hoe mitsoka le zavatra anatinao any. And we can ask what we call X-ray questions. Ireto dia tsotsika hoe fanontaniana fitilinan'ny fo. What kind of questions can you ask to kind of help see what is the heart issue? Inona ny karazana fanontaniana afaka apetraka ao mba hitanao mazava hoe inona le olan'ny fo? So, in terms of my thorny response, raha resatsika le karazana tsilo asetriko ny zava-mitranga amiko. What do you want that you're not getting? Inona ny zavatra tediavinao ka tsy azonao? Where you would say, if I only had this, I would be happy. Le rehefa ozy izy iny ianao hoe raha mba azoko zao ty zavatra ray ity dia ho sambatra aho. If I only had this, I would stop complaining. Raha mba azoko ty zavatra ity dia tsy memenina tsony aho. Is there something you love more than God or your neighbor? Misy zavatra ve tianao kokoa no Andriamanitra na ny namanao? In other words, I'm willing to sin to get it, or I'm going to sin if I don't get it. Raha amboaritsika le fanontaniana ny fomba hafa dia hoe vonina ny anota ve za mba azahoako an'ity zavatra ity na mampanota ahy ny fahazona ty zavatra ray ity? I've known people who want to be married so much they would just marry an unbeliever because I got to marry somebody. Za mahafantatra olona zay tena hoe te hanambady mafy dia tonga dia nivady tamin'izay olona teo fotsiny na olona tsy pino ary satria le hanambady ny mahamaiky azy. From the frying pan of the heat to the fire of the heat, I would say. Tena hoe miala avy amin'le mamay anatin'ny casserole dia lasa mivadika tany amin'ny afo mihitsy izy. What are your fears, hopes, and prayers?
Inona ny zavatra atahoranao ary inona ny zavatra entinao ambavaka. In terms of are my prayers in line with God's will? Ny vavaka ataoko ve mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra? Can I rest in Christ with the fears and hopes that I have? Afaka miankina amin'ny Jesosy Kristy ve za manoloana ireo hoe zavatra atahorako sy ny zavatra entiko ambavaka? What do you feel you need right now? Inona zavatra tsapanao hoe ilainao zao dia zao? I've got to have this one thing. Mila azoko mihitsy ity zavatra iray ity. Then my life will be complete. Dia rehefa azoko izay dia ho tanteraka amin'ny fiainako. Then I'll be happy. Tena ho sambatra tokoa aho. How would you define success or failure? Ahoana no hamaritanao ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana? If I only had this job, I would be successful. Raha mba azoko zao ty asa iray ity dia tena hoe izay ny fahombiazana ho ahy. Because I'm not able to do this, I'm a failure. Satria tsy vitako manao zavatra anankiray dia tena tsisy ilaivana azy aho. And we always want to emphasize that God is more interested in who we are than what we do. Zavatra anankiray tiako tsindrina ihany koa dia hoe ny tian'Andriamanitra dia mahafantatra hoe iza isika fa tsy Andriamanitra dia voasarika kokoa ny amin'ny hoe iza isika noho ny hoe inona ny zavatra ataontsika. I can grow in holiness and love God if I'm sweeping the sidewalks. Afaka mitombo amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra sy mitombo ara-panazy na mibolisatra amin'ny trottoir. Or if I'm a medical doctor. Can you repeat I can, the first example because I'm not sure I understood. Oh, okay. I can please God and grow in holiness even if I'm just sweeping the sidewalks. Okay, thank you. Afaka manome voninahitra an'Andriamanitra sy mitombo ara-panazy na hoe mpamafalalana fotsiny ary ny asako. Or if I'm a medical doctor. Na ohatra hoe dokotera ny asako. In Thessalonians, Paul says, this is God's will for you. Ao amin'ny Tesaloniana dia hoy Paul hoe izao no sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Your sanctification. Dia ny masina anareo. So when people praying so hard, what should I do? Where should I go to college? What kind of job should I get? Dia matetika ny olona dia mivavaka hoe inona ny tokony ataoko, inona fianarana ataoko, aiza ny fianarana alehako. There are wise ways to pursue those different things. Misy tena hoe fahendrena ahafahana mikatsaka ireo zavatra ireo. But if you're looking for God's will in your life, fa raha ohatra ka ny sitrapon'Andriamanitra no katsahanao amin'ny fiainanao, it's your sanctification. dia ny fahamasinana izany. Why do we do what we do? Inona ny antony naovantsika ny zavatra ataontsika? There are some good resources. Of course, they're all in English. But you will have how people change after module 2. Reto misy karazana boky izay tena hoe afaka hanovozanareo fahalalana fa ho vakianareo reto boky reto aorianan'ny fizarana faharoa module 2 zany. And I think you've got a Paulson article in your notes. Za mino misy zavatra nosoratany Paulson anatin'ny notinareo ihany koa. Our discontent. Ny tsy fahaizantsika mianina. We live, as we say, in a tension between thankful discontentment. Tsika dia miaina anatina can you repeat? Yeah, we live in tension between grateful or thankful discontentment. Tsika dia miaina eo anelanelan'ny hoe fankasitrahana sy ny tsy fahaizana mianina. Yes, I'm grateful for what I have, but I sure wish I had some more. Tena hoe mankasitraka ny zavatra nanako izao fa tena mba tiako kokoa raha mba manana n'ity ambonin'izay aho. Or joyful dissatisfaction. Na ny antsointsika koa hoe tsy fahafampo fa falifaly. I'm grateful that I have my spouse. Faly aho fa manana ny vadiko. I sure wish he or she was different. Fa tokony mba hafa kokoa ny toetrany. Hebrews chapter 4. Ao amin'ny Hebreo toko faheratra. Again, we have a high priest who relates to us, who understands us. Dia miresaka momba ny hoe manana mpisorona be izay mifandray amintsika isika, mahafantatra ny zavatra lolovantsika. He knows our struggles. Fantany ny fizahantsotra andalovantsika. And it says in Hebrews 4:15 that Jesus faced the same temptations. Ary ny ao amin'ny Hebreo toko faheratra ny 15 dia tena milaza an'izay hoe nalempana tamin'ny zavatra rehetra koa Jesosy. Can you imagine a perfect person living around a bunch of sinners?
azonareo an-tsaina ve zany hoe olona lavo rasy tanteraka izany a miaina miaraka amina olona lavo tanteraka anatin'ny fahotany. The God of the universe living in a dirty, filthy earth. Ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao a, ilay Andriamanitra madio sy masina miaina anatina tontolo feno fahalotona sy fahalovana. But he was hungry, he was tired. Dia tanatin'izany rehetra izany izy dia nona vizana. And people betrayed him. Ary nisy olona namitaka anazy nivadika taminy. Mocked him and persecuted him. Nanadroadro anazy sy nanenjika anazy. But Christ is ready to help. Fa izany Jesosy izany dia vonona hanampy anao. When I face these struggles, he is there to help. Rehefa miatrika zavatra sarotra aho dia vonona Jesosy Kristy hanampy ahy. He strengthens us, he enables us to obey him. Mampahery antsika izy ary manome antsika ny hery ahafahantsika mankatoa azy. What God commands, he enables. Izay zavatra andidiny tenin'Andriamanitra antsika dia Andriamanitra ihany koa no manome hery antsika hanatanterahana izany. So he's sympathetic and he's there to help. Dia i Jesosy Kristy zany dia tena voakasiky ny zavatra lalovantsika ary vonona ny hanampy antsika any amin'izany. And when I sin, he represents me as my high priest. Rehefa manota dia izy no misolo vava ahy. And he always makes intercession for us. Ary izy dia tena mpanelanelana antsika hatrany amin'Andriamanitra. Think about this, that Jesus is praying for you right now. Mba eritreretana zany hoe Jesosy Kristy mivavaka ho anao izao amin'izao fotoana izao. So I can come to God with confidence. Ka noho izany dia afaka manana an'Andriamanitra hampasahiana aho. Yes, I'm struggling with this relationship. Tena marina hoe sahirana amin'ity fandraisako amin'ity olona iray ity. I'm struggling in this job. Tena sahirana amin'ny asako. But I can come and say, Lord, I know that you will help me. Fa afaka manatona an'Andriamanitra ary miteny hoe fantatro Tompo fa hanampy ahy ianao. And I can be confident of that. Ary tena azoko antoko izay zavatra izay. I can be confident that he's going to be with me because he's the one who's shaping me. Azoko antoka hoe hiaraka amiko Andriamanitra hiatrika izany satria fantatro hoe izy no manefy ahy anatin'izany. In Philippians 1:6. Ao amin'ny Filipianina voalohany toko voalohany dimy fahaenina ohatra. He who began a good work in me Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo will complete it no ahatanteraka izany until the day of Christ Jesus. mandra-pahatonga ny andro hiavian'i Jesosy Kristy. I also like Philippians 2:12 and 13. Tiako ihany koa ny andiny soratra masina amin'ny Filipianina toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Because verse 12, Paul says, work out your salvation with fear and trembling. Satria eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia hoy Paul hoe can you repeat the verse? Yeah, Philippians 2:12 and 13. Okay. Filipianina toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo zafady fa diso kely atao. Hoy izy Paul hoe azafady. Miasa mitahotra sy miovotra mba hatateraka ny famonjena anareo. Zafady. Did you read 13 also? Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana mba hahatoa ny sitrapony. So verse 12 sounds like it's all up to me. Dia raha ohatra ka vakitsika fotsiny le andiny faharoa ambin'ny folo dia ohatrany hoe miankina amiko ve le famonjena. But verse 13 says it's God who's too willing to work for his good pleasure. Fa le eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia tena hitantsika hoe Andriamanitra mihitsy no miasa ao anatintsika mba hatateraka ny sitrapony. So it's God who's enabling you to grow. Ka Andriamanitra zany no manome hery anao ahafahanao mitombo. It says if we pray according to his will, dia hoy izy hoe raha mivavaka antsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, and I know his will for me is my sanctification, ary fantatro fa ny sitrapon'Andriamanitra ho ahy dia ny fahamasinako, so I can pray with confidence that he will help me grow. dia afaka manana antoka hoe raha mangataka izany aminy amin'ny vavaka dia hanampy ahy izy hitombo. In our counseling, Anatin'ny fanomezantsika torohevitra, oftentimes solutions miss the heart of the problem. matetika amin'ny vahaolana omentsika dia tena tsy mahakendra an'ilay fototr'ilay olana. And if they miss the heart of the problem, then we'll never have real change. Ka raha ohatra ka tsy voakendra anatin'izany ilay tena fototr'ilay olana dia tsy hitondra vahaolana maharitra mihitsy isika. Say sin is often a worship problem. Ozy isika hoe ny fahotana dia matetika ny olana ambadiky ny fahotana dia ilay fifatohan'ilay fiankohofana. So if I worship my way into sin by worshiping what I want, ka raha ohatra ka ny zavatra tediaviko no iankofako dia lasa manota amin'izay,
I'm going to worship my way out of sin by worshiping my God. Fa ny fomba hialako amin'izay hoe fiankofako amin'ny fahotana zay dia amin'ny alalan'ny fiankofako amin'Andriamanitra. So that's why David Powelson says oftentimes sanctification isn't so much a matter of what. Zay le tenin'i David Powelson hoe matetika ny fanamasinantsika tsy miresaka mifototra amin'ny hoe inona no antony. But who? Fa iza no iantefan'ny fiankofantsika. It's not what am I going to do, but who am I going to worship? Tsy hoe inona ny zavatra ho ataoko, fa hoe iza no ho tompoko. Because if I'm truly worshiping my God, what I do flows out of that. Satria raha tena ilay Andriamanitra no tompoko dia inona ny zavatra ataoko mifanaraka amin'izany. Never ever bypass the cross. Aza mba mandingana ny hazo fijaliana mihitsy. We always have to go there so we can go from idols of the heart to God-pleasing motives of the heart. Avy amin'ny alalan'ny fandalovana ny hazo fijaliana ihany no afaka hifindrantsika avy ao amin'ilay fo izay manompo sampy ho amina fo izay mitady izay ankasitrahan'Andriamanitra. Okay, I'm going to switch presentations real quick, and this next one is going to be an exercise. Ivadika kely amin'ilay slide aho zao dia ny zavatra ataontsika manaraka eto dia isy atrikasa kely indray ho ataonareo exercice kely. Okay, in our little exercise here, anatin'ity atrikasa kely ataontsika miaraka ity, we'll take a look at some of the consequences of idolatry-driven sin. Zavatra hojerevantsika dia ireo voka-dratsin'ny fanompoan-tsampy. And we'll do a little workshop looking at some biblical characters. Dia ny zavatra ataontsika dia hijery anatin'ity atrikasa ity dia hijery an'ireo olo malaza anatin'ny Baiboly isika. We'll take a look at what they did as a result of their heat. Hojerevantsika hoe na zavatra nasetry ny ry zareo ny hain-taniny. And what was their idol-driven motivation? Dia hojerevantsika hoe na le sampy tao am-po nanosika ny ry zareo hanana an'izay fihetsika izay. Now I'll say a little word of caution here. Zao misy fampitandremana kely ameko anareo eto. We don't always know what their motivation was. Tsy voatery ho fantatritsika hoe inona mazava le antony tena nanosika an'izy ireo. We don't know what was in their heart. Tsy fantatritsika izay ao am-pony. And if the Bible doesn't say that this is what they were thinking, we don't know what they were thinking. Ary rehefa tsy ny Baiboly no milaza hoe inona ny zavatra tao an-tsainy dia tsy fantatritsika zany ny ao an-tsainy. For this exercise, though, you can guess. Fa ho an'ity exercice ao ataontsika ity dia afaka izahana ireo fatarina. You can guess and say, this was probably what their motive was. Afaka izahana ireo fantarina hoe izao angamba no mety antony nanosika azy nanao an'izany. So we'll take a look at this whole right section of the chart. Dia hojerevantsika zany ilay ampahany eo amin'ny ankavanana rehetra amin'ilay sarisary. It doesn't appear on the screen. I don't know why. Fa le ampahany le hitanareo le misy le hazo le misy tsiro zany no ampahany hojerevantsika. Okay, I didn't select it properly. That's okay. So we're going to take a look at the right side of the chart. Dia ile ampahany eo amin'ny ankavanana n'ilay sary zany no hojerevantsika izao. So you look at a biblical character. Dia hojerevantsika le karazan'olo malaza amin'ny Baiboly. And determine what the heat was, what the sinful response was. Dia hoe zao fantarina hoe inona le hain-tanin'olo alohany, inona le fihetsika feno fahotana nasetriny izany. What was the consequence and what was the heart motive? Inona ny voka-dratsin'izany ary inona lay antony tao ambadika nanosika azy nanao izany. So don't move yet, but we'll go in the same groups that we did last time we had a group activity. Ny antony ana hoe vokatry ny fampolo-tsampy ao am-po dia le te hanana fahendrena sy te hitovy amin'Andriamanitra. Ny ao amin'ny Genesis 3:5 le izy. Dia ny fahotanana setran'izay zavatra izay voalohany indrindra aloha tsy nijoro izy par rapport amin'ny Eva satria i Adama no tenen'Andriamanitra hoe aza mihinana
dia nefa eva nyteny hoe tia hoany dia izy tsy niteny za tsy hihinana fa niteny Andriamanitra hoe aza mihinana fa nanaraka izy zany. Dia ny fahotana hafa koa hoe nalikilika le responsabilité an'ilay fahotana izy tamin'ny tenenany hoe ny vehivavy izay nomenao ahy. Io zany tsy nahatsiaro tena hoe zany diso fa natsipony tany amiena hoe io nanondrana fa tsy misy idirako loatra. Dia nanarakaray koa fahotana ilay hoe nanome tsinan'Andriamanitra izy satria izy hoe ilay vehivavy nomenao ahy ohatrany hoe fopona be vehivavy nomenao ahy. Tsy manome loatra izy dia lasa manome tsinan'Andriamanitra zany hoe tsy mieritreritra tsara ianao manome karazana vehivavy ohatr'izao anavy mieritreritra zany izy hoe tsy manam-pahendrena loatra hoe zany Andriamanitra sa hoe ahoana. Dia ilay vokatsara nofo ilay voalazan'ny andriny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo le hoe voahozona ny tany fahoriana no hinananao vokatra amin'ny andro rehetra iainanao, ny fahatsembohan-tavanao no hinananao, iny rehetrarehetra iny zany no vokatsara nofo. Dia ilay farany hoe inona no voamarikao moa mamivokatry ny tsy fankatoavana. Dia hoe vokany dia nisy fiantraikany amin'ny hafa hatrany ilay izy. Dia ilay fiantraikany amin'ny hafa zany hoe tany rehetra tsika mianakafo zany lasa voahozony. Dia izay. All good. One thing I'll add is when we're counseling people, we can't say what their heart motives are. Rehefa nianam-pikena izay hoe rehefa manome torohevitra tsika tsy afaka tena milaza sika hoe inona ny tena ao am-pon'ilay olona. We have to help them discover what their heart motives are. Fa mila bitsika ilay olona fantatra hoe inona no ao am-pony. So in this exercise, we've asked you to come up with heart motives, and that's okay. Dia mazava ho azy anatin'ity atrikasa ataontsika ty dia nareo miezaka mamantatra hoe inona ilay mitondra anazy tao am-pony. We're guessing at what they are, and that's okay for this exercise. Miezaka mamantatra sika fa amin'ity atrikasa ty ihany tena afaka anaovantsika an'izay zavatra izay. Azonareo ilay ty teneny. And the other thing we learned from Adam is the secret of success is knowing who to blame. The secret to success is knowing who to blame. Zavatra anankiray hitantsika momba ny Adama dia hoe nisy secret ny tsiambaratelo ny fahombiazana dia ny fahalalana hoe any amin'iza no anarena ny andraikitra. Okay, the first group 2. Groupe numéro 2 les voalohany. And good job group 1. Bravo groupe 1 afaka amintsika teka groupe 1. Judas Iscariota zany no nijinianay dia miantony fahotana dia fitiavam-boly. Ao anatin'ilay passage moa zany misy hoe nisy vehivavy anankiray mitondra ranomanitra tsy desika izay ranomanitra tokoa be menaka manitra dia narana tamin'i Jesosy. Dia ozy mpianatra hoe ohatra fa ahoana izao fandrahan-danimpoana izao. Dia nanomboka tamin'izay zany izy no natao koa izy hoe tokony tsy natao tamin'i Jesosy fa nomena ny mahantra ny fitiavam-bola zany no antony ny fahotana. Dia ny fisehoan'ny izy dia lasa izy alonakany amin'ireo mpisorona iteny hoe za afaka manoro anareo Jesosy fa ohatrina nomenareo anahy. Dia zay zany aloha nakany izy dia nabadika an' Jesosy izy nahazo an'ilay vola izy. Dia avy eo lasa miverina tany an' Jesosy izy dia niaraka nisakafo tamin'i Jesosy. Dia tamin'izay fotoan'izay Jesosy niteny ray anareo reto nabadika anahy. Dia ozy izy nantsy Jesosy za reny izy. Dia ao anatina fiatsaram-belatsiana izay fitrangana anankiray hafa. Dia avy eo tena nandray andraikitra mihitsy izy tarika ny vahoaka miaraka amin'ny levina sy bay dia
hisambotra an Jesosy dia ny responsabilité iraisatao anatin'ny zany trangana anankiray fisamborana an Jesosy io trangana anankiray hafa dia avy eo manolotra an Jesosy mihitsy izy hamatana ny hafa hoe ito ilay ho samborana dia izay koa zany fitrangana anankiray orona dia vokany ho anazy aloha dia tsy ao anatin'ny andin-tsoratra masina menanay fa juste après hoe nanenina izy dia lasa namono telo fa ny vokatra ho an'ny hafa tao anatin'ny passage dia hoe voasambotra Jesosy aloha zany iray misy anankiray tamin'ireo sambotra an Jesosy ny voakapa ny sofiny izany vokatra manofo amin'ny olona koa dia Petera koa lasa tapamofoka tao anatin'ny hoe andehanaraka ty arinako dia fantatry ny olona dia lasa voahoyroa tao anatin'ny raharaha dia lasa niary tena dia lasa nandaingy dia lasa nandala Jesosy koa ke Petera dia na voamarika eo momba vokatry ny tsy fankatoavana dia araka ny teneniny zareo voalohany teo hoe misy fiantraikany any amin'ny hafa foana zany ny ataontsika dia misy koa hoe manokatra ny fahotana ho an'ny hafa na hoe mitarika ny hafa anota koa mahitantsika manota hitanareo ny mpitarika ara-fivavahana mety tsy afaka misambotra an Jesosy izy raha tsy nisy ny varavara-masokatra avy any Jodasy izy za afaka manampy anareo ny mety nahita lalana ihany izy zany fa Jodasy tena nanokatra ny izy hoe fa atoroko anareo izy Jesosy. Okay, very good. Thank you. Great point about not only his own death, but opening opportunity to sin for others to sin. Tena tsara be namariana zay hoe tsy mitarika Jodasy amoko tena ihany ilay zavatra nataony fa tena mokatra varavarana mamany hafa koa ilatsahana izy ao anaty fahotana. Okay, group 3. Vondrona fahatelo arany ilay tokana. Take a quick vote. Who's your representative? Here we go. Ny zany momba ny tantaran'ny Davida sy Batseba ao amin'ny Samuela toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo dia ny zavatra hitanay zany hoe antony vokatra ny fanompoan-tsampy tao anatiny zavatra anankiroa no tena nazava hitanay hoe voalohany aloha ny alan-draikitra Davida satria izy mpanjaka dia tokony hitaritafiky izy tamin'ny fotoana io dia ny alan'izay andraikitra izay izy zany dia ny faharoa toy an'izay ihany latsaka tao anaty fitsiriritana izy zany dia ny fahotanana setry ny zava-misy tamin'ny trangany lasa nisy erisetra teo tao amin'ny andininy faefatra satria nalay ny Batseba dia nandrimy nandro tamin'ny Batseba izy dia nisy fitaka ihany koa tao anatin'ilay izy teti-dratsy nataony ho an'ny Oria dia nisy lainga ihany koa tao anatin'ilay izy zany rehetra zany fahotana nataony vokatry le efa teo aloha koa dia ny vokatra ranofo teo amin'ny andininy faefatra lasa nijangajanga izy ny andininy fahadimy nitondra voaka taminazy le vadin'olona dia ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo lasa namono olona ihany koa Davida nampamono amin'ny Oria izy dia amin'ny farany zany hoe inona ny voamarika eo momba ny vokatry ny tsy fankatoavany nisy vokany be ilay izy teo amin'ny Batseba satria rafa ny tokantrano Batseba maty ny vadiny nisy vokany koa ilay izy tamin'ny Oria satria maty Oria dia fahatelo farany hoe Joaba lasa complice miaraka tamin'ny Davida tao anatin'ilay fanatanterahana le ratsy zavatra-dratsy natao. Again, very good.
Sometimes we produce our own heat. Tena tsara zay matetika tsika ihany no mamorona haintany ho amin'ny tenatsika. David should have been out in battle with his men. I Davida tokony hoe nitazatazana ny tendavavana fotsiny nataony fa tsy nitsiritsirika. Okay, group number 4. Fondrona fahaefatra indray raha. Fondrona fahaefatra tantaran'ny Samson ao amin'ny tsara toko 15. Ny antony vokatry ny fahampotsampy i Samson fantsika hoe tia vehivavy dia nakavady Filistiny izy nakavady afa firenena dia ny antony avy eo nalana tamin'ny Samson zany hoe vadiny eo amin'ny hitantsika eo amin'ny andininy faharoa. Dia ny fahotana nasitry ny zava-misy teo amin'ny fiainana fahatezerana dia fiheverana valifaty eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito ahitana izay nanao plan izy higafiana ny Filistiny. Dia vokatr'izay fanimana zavatr'olona famonoana olona dia avy eo mbola mitombo ihany koa ny fahatezerana Filistiny ao amin'ny andininy fahasivy ahitantsika zany dia ilany vokatra ny voamarika momba tsy fankatoavana voka dia misy fiantraikany amin'ny ampatrany. Rehefa nataony Samson izay zavatra izay dia lasa hatramin'ny olon-joda mihitsy ny voakorotana zany eo dia izy eo amin'ny andininy fahasivy ihany koa mbola hitantsika an'izay. Okay, group 5. Fondrona fahadimy ary. Ny amin'ny fondrona fahadimy tantaran'ny Jona azafady fahaefatra dia ny voalohany indrindra dia ny antony na ny vokatra fampotsampy tao anatin'ilay tantarany tao dia izy moa toko fahaefatra dia ny voalohany indrindra hitanay amin'ny andininy faharoa hoe le facteur mahatonga anazy tezitra mihitsy le fait hoe Andriamanitra mamindra ny fo Andriamanitra tia miantra Andriamanitra maharosy be famindram-po dia izay mihitsy ilay tena nahatezitra anazy. Dia ny andininy fahafito koa misy an'ilay hoe fanatana manga nataon'Andriamanitra malazo dia ohatrany hoe le tia Facebook eny no andininy fahatelo hoe tia mitateraka hoe novan'Andriamanitra ny mive nefa ny tsy izay no nataon'Andriamanitra fa namindra fo indray izy avy eo dia iny nahatezitra be an'ny Jona. Dia ny fahotanana setriny ny zava-misy dia ny fahatezerana dia ny famozam-pony koa amin'ny andininy faharoa sy fahatelo miteny foana izy hoe aleoko maty izay velona ohatrany hoe mahatsara fa baraky zany hoe zany teniteny tamin'ilay tolona rehetra ora vany ny ive nefa avy eo indray tsy tanteraka ilay izy lasa namoy folo be izy. Dia amin'ny fahotanana an'ilay koa izy mikivy be hoe mety ny fahatezerako na mandrapahafatiko azy ohatrany hoe manamary-tena foana izy amin'ny andininy fahasivy kapalibiny. Dia ny vokatra ranofo ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fiandrianana dia nataony may masoandro mihitsy aloha no anjona dia nataony reraka koa izy naveran'Andriamanitra ho tsambana mihitsy hoe zany ao contrôle ny zavatra rehetra na ninao ianao na niny. Dia ny farany ny fiantraikany ny voamarika momba ny vokatra ny tsy fankatoavana dia lany andro menimena mamoy fo mivavaka ihany fa mamotro ny antso hoe vonoy ao faty dia nefany asehon'Andriamanitra hoe matsy mandidy izy na dia tsy mankatoa arytsika dia izay mihitsy Andriamanitra tsy maintsy tanterahany foana ny sitrapony na dia tsy mankatoa arytsika. It's good to
remember that the Ninevites were some pretty horrible people in terms of them being brutal and attacking the Israelites. Tena tsara manamarika fa ny Ninivita dia tena nisan'ny olona tena hoe nanisany nahatsara nisy ratsy fanahy tamin'izany Israely tokoa zany aloha. So it would be like God sending one of us to a terrorist group. Dia eritrereto ny ray aminareo no alefan'Andriamanitra mandeha mananatra ohatra hoe ery menabirany atsimo ohatra. So Jonah's saying, no, don't have mercy, destroy them. Dia ozy Jona hoe azamindrana fo zany anao fa teo any. So obviously I'm not as bad as they are. Mazava ho azy tsy ohatran'ireo olona reo. So it's okay to have mercy on me. Dia raha izany amindrana fo tompo dia tsy maninona mihitsy. So there was a reason Jonah was upset, but yeah, he was upset at God's mercy. Dia tena misy antony mahatonga ny Jona le tena hoe tezitra mazava ho azy fa Andriamanitra le mamindra fo mihitsy no napahatezitra azy. So good. Group 6. Vondrona fahaenina. Ny vondrona fahaenina dia Ananiasy Safira, asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Ny antony ny vokatry ny fampitaom-taom-pon'izy ireo zany dia ny fitiavam-bola sy fieremana. Nefa ihany koa raha dinihana zany dia misy tsy fahatokinan'Andriamanitra tao amin'izy ireo satria ny eritreritry izy ny hoe tsy natoky izy zany hoe aleo mampirina kely fa dia mena daholo ve ty. Dia ny fahotanana setrin'ny zava-misy teo amin'ny fiainan'izy ireo dia nandainga tsy nandainga ny olona fotsiny fa tamin'ny fanahy masina mihitsy izay ny voalaza eo amin'ny andiny fahatelo sy fahaefatra. Dia vokany hafa koa misy firaisan-tsaina anao ratsy koa tao amin'izy ireo satria izy mivady misy no raitsy fombakomba anao an'ireo fahotana. Ny vokatra nanofo dia fahafatesana. Tonga dia fahafatesana ranofo zany ny an'izy mivady. Ny voamarika manokana momba io tsy fankatoavana io dia tsy nisy famindrapo mihitsy zany ho an'izy mivady hoe mba hifono na fafana kely zany ohatry hoe sursis hoe mba hifona sy bebaka fa tonga dia teneo dia ny karapoka maty daholo. Dia raha ny fijerinay dia satria nandainga tamin'ny fanahy masina mihitsy izy ireo dia vokatrizay tonga dia fahafatesana ny azony. Ny fiantraikany tamin'ny hafa kosa eo amin'ny andiny faharaiky ambin'ny folo dia milaza izy hoe raiky tahotra ny fiangonana zany hoe samy nahatsapa ny herin'Andriamanitra zany sy ny fahasapiarin'Andriamanitra momba ny fitenitenenana foana momba ny fanahy masina ny olona dia izay na raiky tahotra azy izay zany ny vokatry fahotana entiny. And I'd say another idolatrous motive for them, probably recognition from the church by how generous they are. Dia mety hoe anisan'ny nanosika ny hazavaonota ihany koa dia mba hoe zareo no dia ray fiangonana hoe zany no volana zany. So I can want to look good in front of the church, and that could be an idolatrous motive. Dia ianao le ohatra hoe ianao le temba ho hitan'ny fiangonana hoe manao zavatra zany koa dia mety io anisan'ny sampy manosika anao anota. Wanting the praises of men. Fitadiavana misy sitraka-olombelona. Okay, group 7. Vondrona fahafito ary.
Ny anay dia ny olana am-baiboly ny mahakasika ny apôstôly Petera voasoratra ao amin'ny Matio 4:20 andefa 7:20 ka hatramin'ny 5:70. Ny antony anisany vokatra ny fampotsampy ao ampony voalohany aloha Petera dia ohatran'ny hoe olona le tiaka tizindreo fa amin'ny Jesosy foana dia sasabe zany izy nakeo amin'ny toerana nefa tsy hoe vokely takiany Jesosy taminazy zay dia nefany anisany antony ihany koa tahotra mafy ny aina izy dia le tenen'le vivavy manomboka amin'ny 17 zay tenen'le vavykely izy hoe ianao anisany dia mifindra aloha izy miafina dia zay fanafara izy lasa nivoaka mihitsy dia lasa nandeha dia anisany koa tahotra ny réputation zany hoe mahizy anazy voasoratra amin'ny 17 koa ny hoe tsy azoko izay lazainao dia ohatran'ny hoe zay zany dia ny fahotana nasetry ny zava-misy teo amin'ny fiainany laingy nandainga foana aloha izy dia 70 dia andiny 770 koa izy ny anina sy ny ozony tena vomaika lasa lavitra be izy dia andiny 70 ihany koa nandany Jesosy izy dia tsy nijory vavolombelona ny andiny 770 misy an'izay tsy nijory vavolombelona izy raha ohatra ka nijory vavolombelona izy zany dia mety mba hoe balancena izy misy nijory vavolombelona mandraika dia misy nijory vavolombelona marina dia mety misy olona hafa niara-nijory taminazy ihany koa teo ny vokatra raha nofana izy andiny 770 nenina alahelo tomany ary ny vokatra ny amin'ny hafa koa moa zany dia voapangy Jesosy lasa voapangamora foana Jesosy satria tsy misy olona nijo ho azy mihitsy teo inona ny voamarika ao momba ny vokatra ny tsy fankatoavana tsy nanam-piadana ny Petera voarozorozona amin'ny finoany dia anisan'ny vokany misy fiantraikany amin'ny hafa ihany koa lasa tsy ohatra tsara izy na ho an'ny namany na ho an'ny hafa rehetra teo dia averana eny lasa ny ampangany Jesosy izy dia mitarika hatramin'ny fahafatesan'i Jesosy le zavatra soratoko. Amen. That's a good point. When Jesus was in trial, there was no one to speak up for him. Tena zay mihitsy le izy hoe nahatonga Jesosy hisedra mafy zay zavatra rehetra zay. Right, group 8. Vondrona fahavalo ny any groupe fahavalo ndray iny any Soli Fanjaka ny antony dia ny fitsiriritana dia fitadiavana voninahitra ho an'ny tenany ny fahotana dia ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra teo koa ny lainky teo ihany koa ny manilika ny fahotana ohatran'le tamin'ny Adama nataony tamin'ny Eva ihany zany hoe manendrika ny hafa izy dia manamary tena moa zany mazava ho azy ny vokatra nofo dia nisy olona moa izy zany tamin'ny leson'Andriamanitra ny fanjakana dia teo koa ny alahelo ny mpanompon'Andriamanitra i Samuela zany nalahelo no hoe nolo zavatra nataony Lost the kingdom, grave consequences. Nesorana tamin'ny fanjakana tena hoe vokadrasany lehibe zay zavatra izay. Group 1.2. Voalohany faharoa.
Ilo ampevoly iadama ny misotra masina misy azy amin'ny kely sisy toko fahatelo. Dia ny antony nahatonga le azareo nanota dia le fitsiriritana tao anatiny. Rehefa avy resaka tamin'ny satany eva dia misy izay fitsiriritana izay tao anatiny ireo hoe te-hitondranin'Andriamanitra fa iadama koa rehefa naposiany eva dia nihinana le voa, izany hoe tonga tany aminy koa izany izay fitsiriritana izay. Dia ny fahotana nasetriny moa izany nasetrika izay zava-misy izay dia le voalohany aloha le fihinanana le hazo voarara satria iadama koa mihinana le izy. Dia ny vokatra amanofo dia vao avy mihinana le voa izany hoe dia efa nahita hoe nitanjaka izy. Dia avy eo vokatra izay koa satria izy nahita tena hoe tato hoe mbola niteraka fahotana koa hoe ny herin'Andriamanitra, niafina an'Andriamanitra zareo rehefa tonga Andriamanitra hiona taminy. Dia avy eo misy fifaniliana be nanomboka tany nanilika ny andraiky satria iadama manontanian'Andriamanitra voalohany fa tsy eva. Dia nanilika an'izay tao tan'izay izy, nanilika an'izay responsabilité izay izy tany amin'ny eva hoe izy mba tonga le izy fa tsy za. Dia ny vokatry izay fahotana iadama izay le hoe vokatry le tsy fankatoavana amin'ny hafa dia manomboka eo amin'ny le rehetrarehetra atao moa izany efa nafotra tanatin'izay manomboka eo amin'ny 25 hoe lasa fahoriana ho an'ny vavy miteraka fa 17 voaoziny mantany. Dia mitohimitohy aty ambany izany hoe ny olona rehetrarehetra mihitsy no miara-mizaka le vokatra hatramin'izao fa tsy ry zareo tamin'izany ihany. Zareo amin'izany hoe voaroaka tao hoe Yeah, blaming others is obviously from the first couple. Even to this day, my wife likes to say, all my sin is all your fault. Yeah. Izy utanakray efa miteraka vokatra groupe voalohany dia ny olona nijerevanay tao amin'ny baiboly iadama ao amin'ny Genesis toko fahatelo dia ny haintany ny ainany dia fitaka sy lainga avy amin'ny anarana. Izay no antony. Dia ny fahotana nasetriny manoloana ny izay haintany izay dia fihetsika nandositra an'Andriamanitra. Dia ny fisainana manilika andraikitra amin'ny hafa. Ny vokatra hanofo le fihetsika tao amin'ny 15 dia ny fisainana 12 sy 17. Dia ny vokatra hanofo ozona 14 dia fangidy firina 19 dia tsy afaka mihinana amin'ny loatra ny atsemboanao ny hinanany tavanao any amin'ny atsemboan'ny tavanao ny hinananao
ary maraka daholo reo zany dia ny fiantraikany amin'ny hafa ozona hatramin'ny taranaka fahamandimby zany hoe tarazo a dia ozona amin'ny tontolo iainana lasa misy fikorotanana ny tontolo iainan'ny olombelona dia ny fangirifiriana mandritra ny fiterahana izay iainan'ny vehivavy rehetra dia izay le ozona amin'ny tontolo iainana le eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo dia fahatelo amby roapolo dia ny ozona hatramin'ny taranaka fahamandimby le any amin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia izay misy fiantraikany amin'izao tontolo izao koa ny fihetsika tsy mankatona ataony Adamo. Did she mention that? Okay. Okay, very good. And that's a big example that consequences are often impact other people as well, like Adam sinned. Dia tena zavatra lehibe ny fanamarinan'izay hoe matetika koa ny vokatry ny zavatra ataontsika dia miatra amin'ny olo-kafa. Ninay zany le faharoa satria izay le groupe de voalohany olana ao amin'ny baiboly i Judas Iskariota ao amin'ny Matteo toko fahaenina amby roapolo dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia ny antony fitiavam-bola falaza amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia azo amarinina ihany koa ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahafolo dia ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fahotana nasetry ny zava-misy teo amin'ny fiainany dia namadiany an'i Jesosy Kristy araka ny hita eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Dia ny vokatra nofo hitanay dia famiza-po miafara tamin'ny famonoan'ny teny dia voamarina ao amin'ny Matteo toko fahafito amby roapolo dia ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy dia namarainanay azy ny voamarika momba ny vokatry ny tsy fankatoavana dia ny fahafatesany. Okay, very good. And I would say that his love of money was what was in his idolatrous heart. Dia tena sika tenenina hoe ilay fitiavan'ny vola zany no sampy tao am-pony tamin'izay fotoana izay. And maybe the heat was that Jesus wasn't establishing an earthly kingdom like he was hoping. Dia mety hoe anisan'ny hoe haintany ho azy koa dia hoe tsy le fanjakana eto an-tany no nitadiavin'i Jesosy hoe ho atsangana tamin'ny fotoana iny dia tsy araka ny eritreretiny zany ny fandehan-javatra. But good, thank you. Zay moa zany groupe 2 koa groupe 2 voalohany dia le fanontaniana voalohany ina ny antony nanosika anazy zany dia mbola zay voaresaka zay any ilay fitiavam-bola na dia tsy voasoratra direct zany le izy fa zay no tao an-tsainy zay no azo antoka fomba kokoa tao am-pony amin'ilay voalohany zany dia zay fitiavam-bola zay lasa ny ohatra no Andriamanitra zany ilay fitiavam-bola dia miditra amin'ny faharoatsika zao nanosika anazy zavatra zay nitady fomba rehetra ao amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo hoe ahoana ny hamadiana an Jesosy zany hoe niafara tamin'ny famadiana an'Andriamanitra ilay eritreritra fitiavam-bola tao anatiny teo. Ny farany amin'izay ny vokatra ranofo dia atao amin'ny groupeny dia anankiroa ilay izy. Ny voalohany satria ny toko fahaenina amby roapolo ihany no nasaina ny resahanay dia tsy nampidirinay le toko fahafito amby roapolo fa eny ao amin'ny toko fahaenina amby roapolo dia hoe niovaloko zany izy ao amin'ny andininy fahafito amby efapolo. Niovaloko zany hoe raha oharina amin'ny fiainantsika zao zany raha sy teny izy dia lasa andro rajoelina satria lasa tany amin'ny tokony olo hafa tany izy fa tsy le tamin'ity amin'ny Jesosy tsony. Dia ny faharoa indray dia nisy fiantraikany tamin'ny olon-kafa le raha satria ny olo izay tsy hamatika an'i Jesosy direct lasa tapoka sofina
noho zay zavatra nataony izay ao amin'ny andininy fady 150 izay no tapaka ny atao amin'ny groupeny atao misaotra atsika ny amin'izay. Okay. Thank you. I'm sorry. Yes, there's all sorts of consequences that can happen. Tena reny karazana vokadratsy tena hoe mety hitranga koa reny zavatra hatramin'ny tapaka reny. Okay, next group. Group manaraka. Group 3. Efa miarabantsika tsirairay tsika rehetra tongety ilay amin'ilay Davida zany no nifampiasanay teo amin'ny Samuela faharoa toko 120 dia nivaliny teo amin'ilay voalohany dia hoe fiheveran-tena ho zavatra satria efa nihevitra izy fampanjaka dia tsy nandeha niadotsony teo amin'ny andiny voalohany ary faharoa fitsiritana zany nitsiritra any Batseva izy. Dia ny faharoa ditatsika zany hoe ny fahotana nasetsiny dia fijangajangana famonon'olona ihany koa zany. Mivoka tsara nofo dia bevoka i Batseba ary fahafatesany Ori ihany koa zany nivokatra ranofo. Ny afarany zany dia faharesena satria nandeha niady ny zanak'Israely dia resy izy ireo tamin'izay moa nahafatesan'ny vadiny Oria ary tsy sitraky Jehova any amin'ny farany 570 dia hoe tsy sitraky Jehova izay nataony mety tsy ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra fa vokatr'izay tsy fankasitrahan'Andriamanitra zay dia maty moa ilay zaza. Yeah, good. And probably part of the heat was his own neglect of his duties because he should have been out fighting with his men. Mety anatin'ny hoe haintany niasa taminazy koa tamin'izay fotoan'izay dia izy tsy nandray andraikitra izy tokony hoe nandeha niaraka niady tamin'ny miaramilany fa tsy nan'izay izy. So we can make our own heat sometimes. Mety tsika ihany mihitsy no fototry ny haintany antsika amin'izay fotoan'izay. Okay, group 4. Groupe faefatra. Groupe faefatra tantaran'ny Samsona zany anay dia ampitsara 512 dia groupe faefatra zay. Dia nomeny andrafozany namany ny vadiny Samsona dia ny sampony ny fitiavan'ny vadiny dia ny manaraka ny tsilony zany hoe ny fahotanany setry zava-nisy teo amin'ny fiainany dia nanisy ratsy izy dia nanao ratsy izy dia namonin'olona dia namaly faty tamin'ny Filistina zany. Ny vokatsara nofony zany dia fahatezerany azafady eo amin'le faharoa hoe nanisy ratsy izy aloha dia eo amin'ny andininy fahaefatra sy fahadimy le misy anazy. Dia le vokatsara nofo indray zany dia eo amin'ny andininy faha 112 no misy anazy dia fahafatesan'ilay Filistina zany hoe ny vokatsara nofo zany dia maty ny Filistina dia valy faty moa raha teo. Dia ny fahatezerana dia potika ilay fambolena koa ao anatin'izay zany potika ilay fambolena nisy teo amin'ilay Filistina zany. Dia ny manaraka zany dia inona ny voamarika momba ny vokatry ny fakatoavana zany hoe ny vokatry ny fakatoavana zany dia amin'ny andininy 12 sy ny 17 dia ny vokany dia nisy fiantraikany tamin'ny zany hoe nisy fiantraikany tamin'ny Salomona sy ny Samsona azafady tompo. Dia ny namany no sambotra azy dia tsisy fifampitokisana intsony teo amin'izareo. Dia akoatran'izay nefa dia mbola nisy koa ny vokany zany hoe vokany tsara zany ao anatin'izay dia andininy 720 sy ny 20 dia lasa nanompan'i Jehova izy dia lasa mpitsara nandritra ny 20 taona.
All right, thank you. Okay. Next group. Groupe manaraka. Groupe Fati. 5, 6, yeah. Vondrona fahadimy a Jona toko faefatra ny olona ao am-baiboly resana eto dia Jona. Inona ny antony? Ny antony a dia ao amin'ny andininy faharoa Andriamanitra namindra fo tamin'ny Ninive, Andriamanitra te hamonjy an'i Ninive. Dia ny fahotana fisainana teny na fietsika andininy faharoa sy fahatelo tezitra Jona dia nidongy dia nanome tsiny an'Andriamanitra. Ny vokatra ara-nofo ana izy reraka. Vokatra izay dia izy le nialoko teo amin'ny tanatanamanga eo amin'ny andininy fahavalo tapany farany no ahitana an'izany. Dia fanontaniana eo inona ny voamarika eo momba ny vokatry ny tsy fankatoavana. Ny antsaika taminy ihany le izy satria izy ihany ny vorony nataony lasa izy ihany ny reraka ny sainy reraka ny vatany dia nialokaloka teo amin'ny tanatanamanga teo izy. Dia ny vokany dia misy fiantraikany amin'ny hafa hatrano izy izy. Nampisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jona hoe rehefa maina le tanatanamanga dia nalahelo Jona. Dia nampisehoan'Andriamanitra sy nampalalany anazy hoe io tanatanamanga io ary ianao nalahelo an'io dia za ve tanàna lehibe ohatran'ny Ninive tsy ampalahelo anahy. Dia nahitsin'Andriamanitra izy dia nampisehoan'Andriamanitra taminy hoe tsy mety ny fahatezerana fa tian'Andriamanitra ho vonjena Ninive. Zay ny anay saotra naharitra ny And we've got to realize that Nineveh was part of the Assyrians. They were Assyrians. Mila asikatsana koa hoe Ninive dia nisan'ny tanànan'ny Assyriana tamin'izany Assyrie. So these are some pretty horrible people, pretty enemies of Israel. Olona zay tena hoe fahavalon'ny zanak'Israely reo tamin'izany fotoana izany. That was like God sending one of us to go convert the terrorists. Ohatra ny hoe sain'Andriamanitra mandeha mitory filazantsara any amin'ny Hermena Bela tsy ohatra tsika. That's why he said, no, strike him down, strike him dead. Tsika manao hoe vono ihany reo fa tsy mila an'ireo tsony. Yeah, because obviously I deserve more than they do. Satria ny eritreritra ambadika an'izay dia hoe za mendrika zavatra tsaratsara kokoa noho ireo olona ireo. Okay, next group. Groupe manaraka groupe fahaenina zany. Maromaro zany. Isa. Ananias sy Safira. Groupe 6A zany. Ny ahitany voalaza eto ny asan'ny apôstôly 4:32 tsy fiombonana tsy fanekena fiombonana ny fanarahana misy tamin'izany. Tsy fanekena legalité sociale napetraka zany. Dia ny antony ho an'ny Ananias ny sampony dia ny fitiavan-tena. Dia ho an'ny Safira ny sampony dia ny fitiavam-bady. Couple complice. Dia ny fahotanana setriny dia nandainga tamin'ny fanahy masina. Le voalohany telo le sampy teo asan'ny apôstôly 5:2 ny Ananias dia asan'ny apôstôly 5:8 ny Safira. Dia ny fahotanana setriny asa 5:3-4. Ny vokatra fahafatesana samy maty izy mivady ny Ananias asa 5:5 dia ny Safira asa 5:10. Dia ny vokatra nisy fiantraikany tamin'ny hafa dia raiky tahotra indrindra ny olona teo an-tanàna. Hitantsika ao amin'ny asa 5:5 dia asa 5:11 sady tahotra ny amin'ny fahafatesana no tahotra an'Andriamanitra. Okay, good. Thank you. And you can say probably Ananias and Sapphira desired the praise of men. Mety asika eritreretina ihany koa anisan'ny mety hoe antony nanosika ny Ananias tanatin'izay zavatra izay dia nitady ny sitrapolombelona izy. Because Peter said you could have kept that. You didn't have to sell that. Satria izy Petera mantsana azy hoe afaka nitazonao anao ane ny vidin'ny taninao fa tsy voatery hoe ho asehonao ho zarainao amin'ny hafa.
But they wanted to look like they were very, very generous. Fa te iso hoe olona tena malala tanana be ry zareo nefa ny tanatin'izany rehetra izany. Okay, next group. Manaraka raha hoe nenay groupe 6B zany mbola ny asa safira ihany le ahitana zany le mitovy amin'ny endrimisa teo ihany azaka 32 fiombona fiangonana iray fo anambatra amin'ny fananany rehetra ny antony tsy mahitsy fo izy mivady dia ny sampy mamona nisy mamona zany izy tiavany kely zany ao anatiny dia ny fahotanana setriny le ohatran'le teo ihany nandanga tamin'ny fanamasina fa misy ihany koa tao hoe firaisana tsokombakomba complicité zany entre an'izy mivady dia ny vokatra ranofo fahafatesana andin'ny fahadimy ohatra ny voalaza misa teo andin'ny fahafolo ny hoe misy fiatraikany amin'ny hafa teo aloha le fahafatesana sy fahamaizan'Andriamanitra azy fa teo ihany koa nisy fiatraikany ihany teo amin'ny fiangonana satria niteraka fahatahorana le izy aloha teo amin'ny fiangonana ray manontolo dia vazivazy moa ty fa resy mpapetraka eo tiany hoe laza voatery nandeviny indrony le fiangonana. More work for the church to do. Tena be asa be tampoka le fiangonana. Okay, next group. Groupe manaraka ny groupe 7. Ya, zay vondrona 7 ny olona tantaraina ao amin'ny baiboly anay dia apôstôly Petera fa tsy rahalahy Petera azafady Matteo toko faha 4 andiny faha 7 ka hatramin'ny andiny faha 5 ny ahitany eo dia ny tahotra amin'ny fahafatesana satria teto Petera tao anatin'ny toerana hoe Jesosy efa voasambotra dia izy fa eto ny sampy eto ny fitiavan-teny ny fahotanana setrony eto dia fandangana araka ny andinin'ny fahafitopolo dia ny fandavana ny mafy zany amin'ny andinin'ny faharoa amby fitopolo fandavana tamin'ny fianianina dia fianianana azafady soatra betsaka dia vao maika me mafy zany eo amin'ny andinin'ny fahaefatra amby fitopolo hoe ny ozana sy ny anina ny vokatra ranofo eto dia ny alahelo i Petera araka ny andinin'ny 5 amby fitopolo tapany by ny tomany fatratra izy misy ihany koa ny fanenenana. Inona ary ny vokatra an'izany amin'ny hafa voalohany aloha fiatraikany ho an'ilay olona anankitelo lasa voafitaka ny olona voafitaka ny hafa fa fiatraikany amin'ny Jesosy raha ohatra hoe tokony niaraka nizaka fahafatesana niaraka tamin'i Jesosy izy dia lasa mizaka rery ny fijaliany Jesosy sady nalahelo koa zany Jesosy raha ohatra hoe tokony hoe zavatra raha mizaka ve dia izy rery zay Okay, amen. Do we have another group? Here we go. Groupe manaraka. Nenay zany ny Samuel voalohany toko 12 dia ny tantaran'ny Saul mpanjaka. Ny olana dia ny tsy fandringanana ny Amalekita rehetra ny andinin'ny fahatelo no mariparitra ny amin'izay dia ny antony fitsiriritana no vokatry ny mpanompontsampy tao am-pony ny andinin'ny fahavalo amby folo sy fahasivy amby folo no mamariparitra ny fitsiriritany Saoly ny omby sy amanosy ny Amalekita ka nisaroka azy tsy namono sy tsy nandringana dia ny fahotana dia tsy fankatoavana an'Andriamanitra zay voafariparitra koa amin'ny andininy fahasivy ary ny vokatra aranofo dia milavin'Andriamanitra tsy ho mpanjaka intsony i Saoly hitantsika amin'ny andininy fa 20 dia ny vokatra zay niatra tamin'ny olona dia lasa nitarika ny sasany tsy angato an'Andriamanitra avy tamin'ny izay zavatra izay.
Okay. Is that everybody? Do we want more? One more. Okay. Nenay Adama ny personnage azonay ao amin'ny Genesis toko fahatelo dia Adama reny moa voasoratra etsy amin'ny ana fa niraisinay hoe Adama sy efa le satria zareo mpivady efa ray ihany zany. Ny antony ny voalohany indrindra aloha ny filan'ny maso avy amin'le maso nahitan'le hazo teo voan'ny saha. Dia avy eo amin'izay iny araka ny tenin'ny Daona tamin'ny omaly hoe hoe avy eo ny Satana no maka avantage amin'iny dia lasa manolotra an'ilay fahotana eo alohanao amin'izay. Dia hitantsika izany ao verset 2 sy 3 dia avy eo amin'izay ny antony ihany koa te hitovy amin'Andriamanitra. Tena te hitovy amin'Andriamanitra i Adama sy Eva vao notenen'ny menarana an'ilay izy ao amin'ny 5 sy 9. Dia niresaka tao amin'ilay groupe koa hoe ny vadiny lasa sampony satria i Adama afaka tsy nanaiky fa nomeny Eva izy dia toa dia nihinana dia lasa sampy anazy koa i Eva. Dia ny fahotana vokatr' izay rehetra izay dia fitsiritana voalohany indrindra ao amin'ny 5 nitsiriritra an'ilay voa amin'izay Eva hoe ohatran'ny tena tsara marina izany dia avy eo niteraka tsy fankatoavana an'Andriamanitra hita avy amin'ny fihinanana an'ilay voankazo dia efa nohaniny zareo mihitsy ilay izy. Avy eo amin'izay tonga dia misaoty any amin'ny 12 sy 13 rehefa tratran'Andriamanitra zareo dia nanontanian'Andriamanitra hoe fa maninona reo nihinana ilay izy. Dia Adama niteny hoe ilay vady nomenao eo mihitsy no nahatonga naninana. Dia avy eo Eva rehefa nanontanian'Andriamanitra dia niteny hoe ilay menarana mihitsy no nahatonga ny aninana. Dia lasa misy faniriana an'ilay andraikitra. Dia izay koa fahotana. Dia ny vokatra ranofo fahafatesana satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Dia fahafatesana dia any amin'ny 12 izy no miteny hoe nasor'Andriamanitra koa ilay fruit de la vie izay mety hoe ataontsika hoe antidote ho an'zareo hoe ahafahan'zareo miaina indray. Dia nasor'Andriamanitra iny dia noho izany dia afaka maty ny olombelona. Tsy hoe afaka fa maty ny olombelona. Dia ao amin'ny 7 koa izy miteny hoe nahiritra amin'ny maso lasa mahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Dia fahamenarana ihany koa amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 dia ozana ho an'ny taranaka ray manontolo hatramintsika izao any amin'ny 9 ka hatramin'ny 20. Dia lasa marary rehefa miteraka ny ajembohan'ny tavanao no hinananao sy ohatr'izany dia voaroaka tao amin'ny sahedena. Dia voamarika momba ny vokatry ny tsy fankatoavana misy fiantraikany amin'ny hafa fa fahafatesana ara-panasy ara-nofo ny tena vokatry ny tsy fankatoavana. Okay. Give yourself, everybody, a big clap here. All right, I think it's a good exercise. Nafinaritra ny exercice iny